aza ofera fanomezantsona rindra hovelomi ny fifisinanja miaraka amin'ny rahalala sy Christophe Rabiarimanana mandray feso mandrindra teknika avy manatomitosa nanja Razafindrakoto mba nananao ahoana ianao zay ry faniry efa tsy dia maninona ntsony re zary tadafara fa misaotra sady saorana an'Andriamanitra fa tsapako mihitsy hoe mampahery ahy izy na dia tsy hoantsony azy ne ka ianao koa tsy tokony hoe ketraketraka izany fa mizaha mihoatra amin'ny fiainana hainao ihany fa ianao mbola ao anatin'ny fahatanorana mbola lavitra ny lalana zay aloha dia marina e fa indraindray anie dia lasa ny saiko ry dadafara hoe za zany dia kambody tanteraka dada sy neny iny efa lasa izany efa ity vavy tokana fa tsy mba misy piraitam-po amiko akory izany tena hoe vady boribory aza mieritreritra an'izany renao anaka tadidio fa zahay fianakavianao tsy hanary ianao izany mihitsy zanakay ianao ary ray raha aminay ka sanatria aminay izany hoe amelanao rery izany ry faniry misaotra rery dadafara za koa mino fa Jesosy tsy mba hafo ihany andao amandrakizay izay ny eo ahy mahiriza fa mbola lavitra ny fiainana sa hiara hipetraka aminay ianao za kosa aloha ry dadafara tsy mba manana eritreritra ny alato izany mihitsy tato anoteraka ary mbola tato koa ny tezainy dada sy neny afo ny fahavelona ka tsy alato izany mihitsy aloha fa maninona nefa raha mipetraka any aminay toko tia malalaka ny trano any sady misy efitrano azonay omenanao ihany koa ingeo mba hipetrahanao tsy ry dadafara tsy hoe tsy tiako ny any aminareo fa aleoko ihany mijarinato ka za sy ny mifaranao nefa izao efa nieritreritra fa hoe any aminay ianao mipetraka misaotra indrindra rery dadafara nefa izany akory tsy midika hoe tsy ifandray tsontsika raha tsy hipetraka any aminareo ahoana moa tsy ifandray ry faniry tsaroa fa zahay dia tondray mandreninao ihany ka mbola nanana izo ny mitaiza ary mamelona anao mankasitraka dadafara Andriamanitra ny hitasombanareo manana tokoa manana anareo tsaroa ihany koa ny afatry neny fo ny fahavelony fa ny fitiavana ho izy ny lehibe indrindra marina ny azy zay no izy raha vola aleo izy hijanona any raha zay nyty fangatso ny resenao lahatra faniry hoe tsika mivady dia vona nitaiza sy amelona azy raha toara inona ny tsy efa nilazaiko fa tsy mety kaly sady aleo koa hijanonao ka manjary mampitombo ny kapokambary fotsiny andray kosa ty vavanao raha toara marina izany ko nividy bary angezo efa miakatra raha vola tsika ary zao fararaniko toko tia ny vary nampiakarintsika farany teo efa ho naharitratra ray taonina latsaka kely na izany azako zanakanabavinao nge iny raha toary tsaroa fa manana didy amin'iny tsika za dadafarany aza tsy miraikako ianao koa tia ny to mitady raharaha amin'izany eo ka mba hisy roakontsiny eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fianakaviana mantsy ny anotanjoko raha toara tsika koa mba manany aminy fa tsy dia hoe sahirana be akory ka na sahirana na tsy sahirana aleo izy hoany ianao koa tia to lalina ka dia ahoana marina moa izany ny fandamina ny fianakaviana amin'ny anjara tetintsika melomana ny faniry sa hoe tsika daholo mandray an-tanana any aminy inona vianao ve mitapy fa mitapy ahoana koa raha toara iza ny tadavinao iantoka sy andray an-tanana ny fiainan'ny faniry manontolo ko raha tsy mpanao asa soa aminao ko inona moa ny olana amin'izany ny tenin'Andriamanitra aza mampianatra antsika fa manova soa amin'ny olona rehetra
salama kifa misaotra ry faniry andrimy manakory zako efa salama tsara tsy mana fa misaotra ny tompo e ay tsara kosa zaniko ka ina ny vaovao retsy a fa savan'ny tompo sy ny famindram-pony rery ny fara izay kosa aloha dia isorana azy isan'andro san'andro raha mbola velonay mihitsy ary andeha ho aizy ndry izany andeha tsongy ravitsonjy eny an-tsaha fa hoentiko atao loaka amin'ilay fitsangatsangananay tanora kristiana rapitsiko maninona tsara zany moa za io zao avy na mofo tsaramaso mena kely mihitsy dia akan'izay aloha za ataoko fangarony reny fara dia tsy menatra ve ndry nitondra sy ampiseho an'izany amin'ireo tanora namandriry faniry dry fa ahoana moa no menatra taoko tia loaka tsara be any izany ravitsonjy tsaramaso mena kely izany misaotra an'Andriamanitra aza fa mbola omeny an'izaniko eny izay aloha tsy laviny ny zana sy ny asan'ny tanany re dia adidina ry ny fara fa hono marina ho ahy ndry ity moa izany dia tsy eritreritra niverina hianatra tsony ka zany ery ny fara vao afaka sepe dia nijanona fa tsaraky ny entsony ka raha hoe niverina aloha ohatrany tsy dia mazoto firy-tsony fa hoana ka ny saiko efa tsy dia maharisika tsoniko ka nefa nge ny fianarana tena nisan'ny fitaovana mahomby ahafahana miatrika amin'ny fiainana ry faniry keko saingina hianatra za aiza reny ho ahitako volandoavana ny sary ampianarana sy ny sisaka ny tena efa ka amboty izao indray ary manino indrira ampianarana amin'ireny fianarana asy ireny ohatra ny ahona koa izany ry ny fara tonga ianao ie reraka mihitsy any lanjan'reto arombe reto inona hono ny vaovao tany an-tsena tany ina moa ny zava-baovao eo fa ohatra mahazatra ihany entana mirantiranty sy olona mifanaretsaka amin'ny be dia be izay no mahatsena aziko ambom-pionany be sy ny maro oe veloma hono ianao ozy faniry fa hitako teny an-dafy avaratra izy ay manahoana izy ihany anizy ihany fa mba efa salama sy miramira nendrika ery aloha izy tena misaotra an'Andriamanitra tsara kosa izany ko fa nampalahelo andray angeny ianao vavy fa ahoana raha vola andeha hitsangatsangana hono ny tanora kristianina dia ravitsonjy sy tsaramaso mena kely mba loaka hoentina inona ny mampalahelo amin'izany izao e ka tsy mba misy na dia vonga kena kely ray akory azako izany ve dia tsy mba hamenatra nefa mba hoe fitsangatsanganana io indray raha vola fa mila raharaha ohatra indray n'ilay zafy izy ary raha tsy menatra hitondra an'izanyko ianao indray no miseho sarotiny eo ka na zany kosa aza raha toara ndre honena ihany any fony tena dia mba nomeko vola izy ividianany hena kely teny an-tsena sady izy koa nge zanaka fa tsy hoe olo-kafa koa raha toary fa le raha matoty ary ahoana mihitsy e fa hoana amin'ny ahoana koa fa tsy azoko izay tiany olazaina ny fahasairanana sy ny fitadiavam-bola ato an-trano efa mazana ka mbola omenao an'ny faniry ihany ny vola tokony hividianana provandiko sove aza dia kisitym-belona ohatra io re raha toara izay vola kely hividianany hena koa zao dia mampaninina anao ka mahasambatra kokoa ange manome noho ny mandray e tsy raha toara mihitsy izany e ny azy ary ho alaina ko ianao indray no anome inona no alaina fa tsy mazava amiko dia hita mihitsy ianao hoe tsy te hivoatra ka tsy maraka fa tsy te hivoatra hoana koa e aza vao tsara mihitsy aloha izay tiana ho ambara fa ohatra mampisavorovoro ny saiko ilay resaka ataonao aleo izany ho any fianao koa tiandao lalilako andeha karakarao ny sakafo fa ny ority memikisaka ihany ny anoanana koa me manatony oay fa zao tokoa raha toara finona ihany ty izaozao efa ho lavy ty raha vola ny resaka ho aza sy faniry dia nantaniako izy raha mbola vonina hianatra izay indray le raha matotisy ny rediredy fa mirediredy ahoana koa fa raha toara koa izany dia ianao izany no ampianatra amin'ny faniry ve sa ho ampianarinao momba amin'ny fanakotrena koa izy tsy hoe izany fa rehefa nandinika aho dia izao inona indray mba ho fandraisana didintsika amin'ny faniry sy ho fitsinjovantsika ny hoaviny dia aleo izy asaina mianatra asa izay ny anaovako efa mirediredy ianao raha vola andray kosa
raha mitsipinakotrany tsy hainy dia asa ivomakatio ampianariko fa ny vola ato an-trano aza lany laninao amin'izany raha matotia ty vavan'le ranga ty marina mafy ndro dia tsy hainao fa ny zanantsika any an-taninarivo koa ange ka mianatra ary mila vola ampianarana azy tsika fa ifanily koa ngamoa tsy zanakao ka zanaka nabaviko iny raha matotia sainginy naterako aloha vao nian'ny hafa mazava sao dia mba nananao tsiny eo anatrehan'andriamanitra izany teninao zany ratoara mba mariny ny tenin'andriamanitra ihany koa nge efa nilaza fa omeo rary ny kamboty asa aloha fa mpieritrretana ihany ny ahy iny dada fara salama ry faniry ary ny dea ho aizy indraiko izany ny to manao metimety sady izay indray to mitondra hita mavesatra ka anio ny le fitsangatsangananay sampana tanora kristiano am-piangonanay ngatsy ny teneniny fara taminao ay tokoa moa anio le fitsangatsangananareo sady isorana ny tompo fa mibalikerik abe masandrona mivadibadika zany andro mariny zany anaka dia mahita fafinaretana ary dia mahazo fifaliany zato izy sotra indrindra rery dada fara zay aloha fa aleo andeha efa sao dia taraika tsy tiako mano sao dia za rery indray sisa nandrasana ka ome-ndalana renao dia ho tsara mandroso tsara miverina rery faniry sotra rery dada fara tahiny tompo ianao efa ho ray volany zao ny nahafatesan-dranabavy ataoko fa efa fotoana fikarakarana ny fananana rehetrako izao dia inona izany zao ny tsara atao voalohany ka aleo aloha eritreretina tsara izay ho atao ka lasa mborina eto an-davarangana nge ianao izany ratoary ay ianao koa manaitra ka tsy azoko hoe inona zao mampiasa sainanao eto misy inona tsy misy nininona re mba mieritreritra fotsiny aho hoe nanatombo ny vokabaritsika tamin'ity taona ity tena zay kosa aloha dia isorana n'andriamanitra lehibe mihitsy ratoara hainao ihany fa oram-baratra nge tamin'iny fahavaratra iny ka nanjo isorana azy fa zany tokoa no hoe andriamanitra no mitasy manambina so ihany koa aloha fa misy an'ireo olona mpahody avandry eto tanàna dia mba tsy nahavanina mihitsy ny avandry aika izany ianao mitoky amin'nyreniko ko maninona tsoroko aminao aloha ratoara fa za indray dia tsy mba mentehatra sy matokitoky an'izay mpahay ody avandra anao zany fa ahoana raha vola voaozina izay olona matoky olona ho ny ten'andriamanitra ratoara sady fahavetavetany ao an-tren'andriamanitra ihany koa manao an'izany ody avandry zany le raha matoty koa zany dia tsy azoko mihitsy efa io ny fomba mahasoana ataon'ireo razam-behatra izay ko fahavetavetany ao mason'andriamanitra ahoana koa ka tsy sitrapon'andriamanitra zany raha ngatia ny anao koa zany dia efa fanaovana tsinitsinina ny fomba mampanao mihitsy raha izany ka tsy hoe fanaovana tsinitsinina fa ny azy voalaza ao amin'ny baiboly ihany ny ano ankatoaviko ratoara ary mangina amin'izay ka za koa ve moa aleo doika anao amin'izany eto e ka ny marina tsy maintsy ambarako fa zao marina ho aratoara ahoana indray atao ahoana tokoa moa zany zao mivokabarin-dra vololona amin'ity fararanyity tsy azoko ka ianao ihany fa raha vololana bavinao efa tsy oantsoniko nefa ve dia ho vita ny faniry avokoa ny anao andro varisisa mbola tsy vita izy raha teo vavitokana raha tsy diso ao mantsy dia mbola kelikely ihany reo vary efa vita tamin'ny fahavelondrenony tsy olana izany fa ataotsika zany hoe ho ampitsika zany faniry amin'ny fikarakarana sy ny fampiakarana ny vokatra izy ary ty ohatra ny jirototra amin'izany akorika ka mahambola tanora fanahy azy dia mila tonona akaiky izy re ratoara dia ahoana zany ndao resahany iziko sady le varena tamimbara nge fa ohatra ny mavimavy daholo ny azy izy raha tsy oko fa hoana nalalànao an'izany ny fanena tamiko tetsy amorona izy fa hoe andeha hitsangatsangana hono ny tanora kristianina ay tokoa moa androany zareo le mitsangatsangana ay marina izany kinona zany fa aloha rehefa tonga izy vao makantsika mivady dia izay zany ko ary aleo aloha andeha hanasa lamba ratoara sao dia tsy homainao ihany ireo lamba eforaiko veta be ireo
Faniry aisyndri e mandrosory aty atrano fato a e manahoana hono zatondry salama rery ny fara fa misotra tsara kosa zany ka mahazotoerana laroanareo mivady e aleo dada fareto dia ny fareto misaotra indrindra kia eka inona ho no vavao izy mivady a kinona moa fa dia zao tombonandro fa vao omeny tompo atsika izao e mariny izany ary dada fara ho atao tsy ahita teny izany mba mitenena re ianao raha toara fa aza dia manjonitra ohatry ny akovoakapokotrio a samarary dada fara tsy zany rehefa zao no izy ry Faniry hoe ahoana ny antondianay sy ny faranao dia mikasika andreo volo varinareo tamin'ny mbola fahavelo mamanao fantatray mantsy fa mbola betsaka ireo varinareo eny an-tanimbary mbola tsy vita kanefa izy ao efa raha mahita fa efa mavomavo be sady efa masaka ay dia hoe ahoana moa izany no tokony atao amin'izany ka atsotraka rehefa nandinika izay mivady dia ho ampianay ianao anao vary izany hoe hifanometana antsika manomboka amin'ny fijinjana azy hatramin'ny fihinanana azy inona koa ary ty lazainao raha toara dada fara ty koa dia mba mahampomeka ko mariny izany niko anondrana indray mantsy ianao io a fa manondrana ahoana koa raha vola ay dia izay akiry Faniry tsika raha teo kristianina ka aza manandry fa tsy hoe anambaka andry akory izay rehefa mampiakabokatra tsika e sady indry raha teo angezanaka trano fa tsy hoe olo-kafa akory dia misaotra sy mankasitraka indrindra rery dada fara sy ny fara tena tsapako mihitsy fa naty otsony azy dada sy neny dia tsy mba manary anareo profon'izany fotsiny zao fahavononanareo anampy azao ka izay re tsy le mampiavana antsika ataoko fa mbola didinay amin'ireo koa ange zany dia hono a rovina moa izany sika nanomboka ny asa tsy alovy amin'ity herinandro ity ihany dia efa tomboka na rapitso dia rapitso ihany aza moa inona ny olona izany mihitsy so koa mantsy dia diso taraiky be raha vao mangatakandro tsika koa dia iza tokoa moa izany ny fanampy amintsika anao an'ilay vary zahay tokoa izao ny saika adiniko aleo fa ilazantsika ry dadakaby eny an-dafy atsimo mba hifanometanana amintsika dia ahoana ny sakafony mihinana any an-tranony izy fenao ve adala raha toara olona anao varinao ve dia tsy etohanao sakafo aza metaladala eo ianao sady hatraminao viana koa misy an'izany tsy izandray ary mitadiavinao hosahirana andro ny sakafon'izany eo aminao ka amin'izao anie raha vola ka efa sarotra mividim-piaina ka na izany aza tsy tokony ho kahidy ohatr' izany ianao ry toara olona nampy anao soanao ve dia atao ahoana ny hijery azy ireo fotsiny za kosa aloha tsy manaiky an'izany ka dia ianao izany no hisahirana hikarakaran'izany eo tsy maninona mihitsy tsy olan'izany fa leo ataoko raha izay ny olanao ataoko amin'ny fotahaka ny ho an'ny tompony afa tsy ho an'ny olona izy koa ngefa nilaza fa mifanompo amin'ny fitiavana dia mahereza izany ianao mahandro vary sy lokan'olona tsy latsaky ny roapolo raha izany ay ary sao dia tokony ajanona ary izany ny findramanandry zareo ry izy mivady ohatra lasa mampisy famalinanareo mantsy ilay izy tsisy mijanona izany eo ry Faniry tsika telo mianaka tsy hahavitany io izany ngezange ho tanimbarinareo io izay kosa aloha tsy maintsy vita io re tsy fahaza manandry oentintsika mambavaka io mba ho totosa tsara ny zavatra rehetra za mihitsy ary ny fara za koa mihiny fa vita io rehefa ankinina amin'ny tompo ny andra vola dia tsy mahita fa tsy miaroaro anikala Faniry foana razo fa ho hitany kely eo tsy ho ela dia eto an-tanako ny zavatra rehetra nga akory eo misy anazy raha tsy an'ny anabaviko daholo fa hono marina ho aky nanahoana fitsangatsangananareo ay nahafinaritra be mihitsy ry ny fara izany ve sady nandraisana fampianarana be dia be avy amin'ireo namana sy mpanompon'Andriamanitra maro mihitsy tany fa ny fara nga ahoana tsara kosa zaniko anisan'ny zarena tamin'izany izao ny mahakasika ny hoe tanora taratry ny filazantsara ary tena nanovy be nge nareo raha izany tahaka nino masaka ve ny sakafo raha vola za zany efa safotro ny anoananako matsiaro refina angahony tratoara
efa leran'izao ko maninona raha nandrasana teny ampambolona fa zange izao efa andeha anatra ny sakafo mpanao vary tsy androko tena loko mihitsy avy atrany dia no dia aty aloka ianao koa izany dia tsy mba mahary-pery mihitsy raha izanyko finona aloha no nataonao loka ao e tsaramaso enomby za indray tsaramaso ka reny loka maro anakako sady nataoko be rony dia amin'izay misy hitrofana tsara ka tsy efa natao ohatra nitondraka mananjary izay ny ronony tsy taitra ianao fa rehefa mihinana eo ianao dia ho tsapanao mifankafizanao azy tsy misaotra an'Andriamanitra azy ianao misy an'izany any ananonany ane ary izao raha toa raha misy olona tsy mahita an'izay ho arapaka akory dia maninona izay nanaovako anao hoe isaora Andriamanitra raha mbola omeny hanina sahazanao isan'andro ianao fa ny tsy manako-hanina azy efa mampalahelo tsisy esako saina amin'izany fa izay hinanako aloha izao no heveriko raha vola indray izany mba toe-tsain'le ranga tia marina ianao izany ange ka ohatra ny tsy mba manana fo mangoraka azy reny akory ka tsy misy hidirakoko mba mahaiza ihany hoa malala tanana sy mitsinjo ny hafa fa aza dia kejain'ny fitiavatena sy tia kely oatra izany raha toara raha faizin'Andriamanitra amin'izany teninao izany ange ianao ka asy anjoanao ely izany fa aza be safary eto ianao ka dia lazaofo izany indray be safary hitako loary le anina dia eto aty hinanana azy fa sy ary hitanao eny ampamolona eny anga faniry ye fa ahoana omena anina koa nga kialakely iny raha toara vary ny ange no atao ao ka ahoana izy ny tsy omena hanina aminao tsy izy ve tsy efa mihinana ao an-tranony ao aza mba sarotra ka nasy tia tena ho ahy ianao reny ianao mipingapinga ery maka nitrondronao amin'ny tambaranyko izay sakafo masaka omena azy koa dia mampaninina anao sady zanakao ange inona dia zanakanabavinao azy iza rehefa kamboto kely iny ary mangina amin'izay koa tia vavaka tsy misy hinanako anina ka tsy mety ny toetsainao dia tsy maintsy ahitsy raha toara ko maninona raha io tongotra o bingo be io no ahitsy andray za mba favan'le ranga ty marina ka ny ianao tsy inona tsy misy hafa-tsy ny faniry iny foana no arovanao eo ho hitanao tsara fa mbola ho voafinga n'iny ray andro any dia efa mampitandrina raha toara matahoran'Andriamanitra fa raha iny ny finganina dia tadio fa tsy afabela amin'ny fanamelohan'Andriamanitra sy ny anjoanao ianao efa mampitandrina anao mihitsy aza tsy averanao koa izany fa aferako raha vola ataovy moko Dadafara ahoana ao ve ny fary izay fihinany lanao azy nga tsy efa vita daholo moa ny vary ndraiko ka momba n'izay mihitsy ary izao ny antondriako aty aminareo mivadiko tsy izany fa saika mba hisaotra anareo tamin'ny fanampianareo ay ve ze zany ka mandrosofa ato izy raha vola ahoana raha toara ino ny kiala faniry fa tonga hisaotra antsika ampandrosoa izy rea ody rery ny fara ay mandrosoa aty fa aty ambony androso tokoa moa zaniko ka ina ao no maresaka netindry avy andro faniry nga dia misy hoe maresaka firy fa nahavita sy ny fampiakarana ny vokatra rery ny fara noho izany dia tonga anatitra fisaorana sy fankasitrahana ho anareo mivady tsy izy tokony isorandrika izany faniry fa izay tokony nataona ihany ange ny nataonay kana zany azako Andriamanitra ny tena tolorantsika fisaorana be dia be fa izy ny nanome fahafahana nahazona ny vokatra retsy sa ahoana raha toara izay tokoa angahy ary aloha ndefa mbola misy zavatra ho alehako eny an-tafitsinanana ohatray fa ho aiza tamika teo koa ty ianao raha toara fa nizy ary ve mbola miresaka amintsika dia andesa ty ianao ka maika ako tsy maninona rehefa za koa anetsy dia aritra be firy ry zareo tsy maninona mihitsy ani ianao na hijanjanona kely eto amin'ny faranao eto ary andoary vomanga ao aloha kiala faniry hinana ny ravola eny tokoa aleo aloha ndry mihinam-bomanga faiza dia hojerena amin'izao fotsiny dia efa misahirana ary koa zato nareo marina moa izay fa lasa aloha ndao ary dia mbola mamerina fisaorana rery dadafara efa voaray izay
fararotoko amin'izao tsy mahahoan'ny kalafaniry izao ny fitsokotsokoko ao an-trano. Aleo ihany aloha tarazazanina no manodidina ka sao dia misy mahatsikaritra eo hoe fitsehako ny tranon'ny kalan'iny. Tsy misy olona ka sady ny olona koa izao mbola variana ny atsadaholy engany ka mba ho lava resaka kalafamiry sy rafola dia amin'izay aho milamina tsara amin'izavany taratasy rehetra. Zay fa voavoako ihany ty varavaran'ity ary aleo miditra amin'izay dia akatona. Zay avy an-trano dia any amboniny riana mandehanako voalohany. Mino amantsy fa any fitoerana tota taratasy rehetra momban-dranabavy izao fananany. Fa somarina tokoa ary ny fara. Ahoana retsy? Saika mba antanany fara momba n'ilay resantsika tamin'iny. Le hoe inona moa izay fa tsy tadidiko retsy a? Ka hoe raha mazoto aho hianatra asa dia toan'ny farany sady mbola ilaina amin'izanoko. Ay tokoa moa tsika mianaka efa nresaka an'izay. Rehefa nandinika mantsy dia ohatran'ny mazoto aho hanao an'ilay iziko sady amin'izay koa mba nanako traika efetoana no aviko ratra izay Ka zaho ange retsy mba sosikevitra tonga tato an-tsaiko fotsiny iny fa raha mety indri dia aleo aloha manaraka Zany ve nefa za zao efa nanantena araka ilay resaka ny fanaovantsika tamin'iny ka ny tena marina ki dia ohatra mbola sahirana be aloha za amin'izao ry faniry ny zanak'ainy andrenivohitra ary izao tefa tokony andefasana vatsy nefa tsy maintsy mbola miandry ny vidiko soandratoarany amin-dranay vo afaka mandefa ho andry zareo izay ka izay nanaovako andry hoe raha sitrapon'ny tompo dia mba aleo manaraka mihitsy eny ary aza malahelo ndry fa mbolo be ny sisy apetratsika amin'ny tompo ny zavatra rehetra retsy fa izy ny mahalala ny hevitra heverana atsika izy koa ngefa nyteny fa ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka marina mihitsy izany ary ny fara fa zao marina tokoa kia hoe ahoan'izay mba aiza daholo moa izany ireo taratasy mirakitra mombamomba andrisin'ny fanananareo ireo ohatra ny aka fa ahoana mahatonga ny fara manontany an'izany te hanafatra fotsiny hoe ka jiosy apetra ao amin'ny toerana azo andoka tsara fa reny angena nisany ankina no avy-ndriry faniry indrindra fa reo lovana velandreo ray aman-drendrio andry ireo tandremo sao dia laniny voalavona koa hoe rofotra na sala amin'izany fa saripady reny aza manany ny fara efa nataoko tsara piriny reny izay mantsoa vo vita mihitsy ny fandevenana an'iny dia efa reny nataoko tsara pirina voalohany na zany aza mba malina tsara indri amin'izay olona miditra ao an-tranodrio ao tadidio fa ny ratsany ka tsy kely lalana retsy sotra ny amin'ny torohevitra sy ny fampatsahivana rery ny fara tena solondreny izay tsy hananako tsony tokoa ianao zanakindry retsy ka adidiko izany ary ny antsika ny fiainana dia miaraka amin'ny tompo mandraka riva raha mbola izy koa ny antony havelomantsika fa maninona koa ary ty varavaran'ity no mivonika atopotsina ohatro izao jerefa nanogadanana ny tiako varavarana azy ty tao miva fa ahoana ary nefa ny izaho aloha nandianako tany amin'ny dadafara dia nitiako gadana sao matsara mihitsy ty varavarambe ty dia sanatri hoe ka nisy namaky tato ny tranoko za hitako izany ory tompo aleo jerena daholo ny aty ambany any any ambony so mantsy dia misy zavatra tsy hita koe inona
inona koa ary izany voadonako izany akety fanoty iny da raboka tamin'ny tany atrikako finy zany zavatra mitoboka be any ambany an-tsany asa hitako ka kiala faniro maro aleo etiko reto dia hiala eto angana fa sao dia ho tratrany eto ihany aleo fa reto taratasy mpanana ny reto ihany no etiko dia reto mombamomba ny kiala faniro reto atsango atao anaty vatato zay ary aleo isoto varavarakely efa ty ambony fa tsy misy fikity isa roa andriamanitro finona koa zany zavatra midoboka be any andrefatrano an'izany zany ve tsy olona aleo mihitsy aloha jerena any ka tsy haina mpangalatra zany nampanao ratsy kay maty antotongotra mipetsika ny loaliko kay ary aleo angana aloha atao zay tsoahana fa sotratrety anyka dia ahoan'izany zany efity tsy afaka miazakasaka fa marary be ny loaliko kay hotratrety any amarina tsy misy olona akory tato andrefatrano tato dia inona fotsiny ary izany ilay zavatra midoboka be reko teo nefa dia taty ambadiky ny trano taty mihitsy ny nandrenesako azy teo sa ve sofiko ny lalitalovana tsy lalitalovana mihitsy afa ohatry ny olona na zavatra midoboka mafy mihitsy ilay haingo teo ka io enikala faniry fa mitazatazana ny manodidina tena mafy kosa aloha le fototoko ny anjera tamin'ny tany avy any ambony teo iny marina tsy ohatran'ireny vary ray konina toto ireny ny fianjerako teo matomantsykala faniry mijerijery ny manodidina ohatra zao dia reny zany le izy teo so ihany ko aloha fa nalaky namonjy tato ambadika ity trano fivoahany ty fa raha tsy zany angamba dia traingo teo elaradoara tena tsapako marary ahy mihitsy zany tongotro zany asa hitako ka tapaka ny taolako aleo miditra any an-trano ka da ohatra ny za fotsiny midorororo mitazana eto nefa tsy mahita olona akory iny enikala faniry fa lasa ny verina niditra any an-trano rehefa tsy nahita nininina ary aleo amin'izay koa andeha dia atsy anaty fefatakatsy ny lalako mantsy tonga dia mivoaka tsy ambany atsy raha vo mivoaka amin'ny vavady dia tsy mety fa manjary razany kala ratsy iny tena voatery tsy maintsy mandringy izany elaradoara amin'ity tongotra ela vo mafy tiako ary aleo aloha reto taratasy reto asisiko atao anaty akanjoko dia tsy tiako fa sao dia izy atsikaritra eny fa na dia raha vola asa tsy ataoko mahalala ny fisiny reto taratasy reto aty amiko mihitsy nilaza aminy amin'ity favoazako ty ary zao efa mahasatakatra ihany tena voafinga an'ilay fatikazo ty amary lozako nataon'le azo mpamingany tika koa le retsy ty ratoara mandringa nga tsy lozany nanjora vola fananinona ianao ao aloha ianao hipetrahako fa vo mafiaka fananinona ho hay ianaoko niady aman'olona tany ngasa ny toton'omby aza dia manisy rera vola fa ny mahazo azy efa saiky nahafaty tsy zany fa voafingana dia ninjerateria tanymbary zany raha tsy naratra mihitsy ny lohaliko ato andriamanitro zay rehefa nanoalika ao aza tena mandeha raha be mihitsy raha toara zay renga ty izy azaka tiana re raha vola fa marary
io azy efa manay tena tsy saitra ataony ininona fa teina loatra ny namingana anao tany ny tena mpitondra takaitra anao oatra izao raha toara bozaka amin'ny fandringotra re ianao koa ngamba tsy mijery lalana rehefa mandehako aizany tsy ho voafingana mijery mihitsy afa le bozaka mihitsy ny tena mpamingana zava-dozy aleolo akarano savony anasana ny ferinao io raha toara tsy maintsy tsabony io fa ratsy izany manonitra be ary aleoaloha ataoko atao ambaniny tsy ato reto taratasy reto dia ny mbola raha vola tsy eo zao zay ary aleo saromana tsy tsara fa sao dia hitany zao raha vola aleo andeha otry fandehahoana koa ty ianao raha toara ianao azy ty mbola mandringako andeha ho aiza ka mampalahelo ny akizany andrenivohitra fa taraiky loatra mivatsiny e tsy tiako mantsy afiafy any reny fa manina nefa raha lefa amin'ny taksi borosy e za tsy matokitoky an'ireny raha vola zay indray ianao zay mpamily azo antoka angeno asaina mitondra azy e taoko ty ny olona mpamily mahafantatra antsika betsaka sady mba misy any izy ireo ny tena kristianina tsy matoky an'izany aho amy antsanao raha vola aleo za nangaram-pitsy vao maraina sady za koa mila mitsidika anjanako Antananarivo dia ahoana izany izao io tongotra marary io sady izay indray ty ianao mbola hivimbina enta mavesatra aza ataonao olana io hoe mitondra tena fotsiny a dia efa mety io endray ariko mivavaka ho anao aho mba ho tody somatsara any amin'ny ankizy any ianao izany aho mba sy tantana ny dianao raha toara misaotra dia rovina izany ianao no miverina arakaraka izay fahavitan'ny zavatra ataoko any kosa aloha e dre fa zavatrina nataonao any raha toara fitadiavana ny mahasory raha vola hainao ihany fa iarivo izany angeka loha rano impirany vola ary niketrika samihafa e sao dia anaonao foana indray an'le rangaty mba marina mafy fa anao tao foana ahoana koa raha vola iza ny mahitako ianao ty mantsy manao zavatra tsy ampiheverana izay ihany indraindray ka manao be mokondoa io indray raha vola fa dia ifamaly sy anyme sermonina amikao izay filazanao azy fa dia mampitandrana anao fotsiny aratoara tadidio fa izay afafin'ny olona ngenojin'izay no ny tenin'Andriamanitra e ka saino seritreretra ihany izay zavatra ataonao any fa sao dia tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra ka hitan-dosa ka lamina fotsiny ianao raha vola tsy zaza kely akory ka tsy mahalala ny tokony ataoko dia maninona koa izao izany tsy ambaranao afa kobokoboninao samirery ihany aleo fa rehefa mahomby niketrika ho ambarako aminao eny ihany izy jere izany izy midika izany fa tsy mahazavazava mihitsy ny zavatra ataonao any aiza kosa raha vola hita avy izanyko dia izay rehetra ny vaovao ry faniry mba lalina indray zany nanjohan'ny dadafary izany raha zaniko zara nge nihevitra hoe sao dia ny vonon'olona tany ary ngarainy e kinona fa haika e voafingana ny endreko ka le mpamingana koa izany mba misetrasetra loatrako ka bozaka nge hono namingana ny dadafara ndreko dia izay naparatra ny lohalany sy nampandringaringa azy ihany e indray tsy melo za fa dadafara kosa izany tsy mijery lalana angamba rehefa mandeko dia asa retso zaza mba gaga hoe bozaka amin'ny fandringotra dia nahala volon-dehibe ohatran'iny zao hoe izao dia mikitringa lasa ny Antananarivo any ka tsy natahorana ny votsy izay ny tongony dia tsy haitsondretsy fa angatahana amin'ny tompo mba ho ambinina sy ho salama tsara izy izay kosa aloha dia marina efa nanakana azy ihany mba hoe aleoloha ho sitrana tsara vao andefa tsy lahitra kisoka mihitsy ny dadafarandry fa ny azy rehefa izay dia izay izy raha teo moa iny somary be mokomokon-doha iny atao ahoana fa dia mitondra mbavaka azy rery ny fara dia efa telo androandroany tokoa moa izany izao nandehanana ny Antananarivo
3 andro mihitsy. Fahony tokoa ahoana retsy? dada faramarina ao a ohatra mbola tsy tena resy lahatra tsara ny fivavahana izany sa ve hoe izany diso fijery ny fara tsy hoe mitsara akory fa mba milaza ny zavatra hitako. Marina mihitsy anki izany faniry a tena mbola mila hoentina mbavaka mihitsy ny dada farandreny fa ohatra mbola tsy dia tena resy lahatra tsara akintsika mitompo reny aminy reny fara. Zange efa mipiriny teny azy mba handroso lala ny fanarahana ny tompo fa noho izany ry azon-damosiko tsy maintsy mbola ho avy reny fotoana ikasihan'ny tompo azy tsika koa ane tsy mahay manova azy Andriamanitra rery ihany no mahay manova ny fon'ny olona n'olo tena ho azy. Tena marina anki izany faniry Re zany no atao amin'izany tsorotro aminao fa tsy misy atahoranao zany ny atonta taratasy rehetra momba ny tandry vonjy sady aiseno hita tamora vidy oatra izany eny ny alo tiako mihitsy le hoe izy any ambanivohitra ry ngaratoara sady any amin'iny faritra iny efa hainao ihany fa efa me mandroso mivoatra beko eny za koa aloha mahatsapa an'izany tamin'ny fahakeloko mantsy dia tany amin'ny faritra iny ihany nianatra sady lehibe tany koa ka ianao zany efa tany fa tsy fahiny loatra tsony angira izany zay kosa aloha mba mahalala an'izay atsimo sy avaratra amin'iny ny tenako dia hony tokoa ary ngaratoara ahoan'izay ahoana moa zany no anovantsika ny fifampirarahana ara-barotra momba an'ilay tany zao maninona raha omenao aloha ny atsasabidy dia rehefa manao fitsinihana manaraka ianao mandony ambiny ka za mieritreritra hoe alefa rafaka pitso no avijery azy ihany za mantsy tsy miasa amin'ny herinandro avy iny dia amin'izay manararoatra manao vizity an'le tany any ambanivohitra mety zay ka dia ny vola ahoana avy hatrany dia omeko anao zany ny atsasany dia ny ambony rehefa tonga no omeko dia le taratasy efa ara-dalàna daholo aza manahy ianao fa efa milamina ny amin'iny soratana amin'ny anaranao sisany tany dia efa lasanao ny fananana eny ary fa dia omeko anao zao zany ny atsasabidy zara tokoa efa totona ny andray aziko hainao ihany fa ny volany marangah faniry izy zany za ihany retsy tia ve dada fary mandrosoa mandrosoa ty avarapatana ty manao ny kialakely salama tsy manafa misaotra tonga soa avy any an-taninarivo aloha dada fary dia tratra sokoa kiala ka mahazo toerana ary aloha miala tsiny fa za io koa mbola vo eto ampikarakarana mihitsy ko zao vao mikenikenina eny tsy misy tsiny rehetra izany fa atofo miadana ary nanahoana ihany zany tongotra dada fara voafinga an'izany efa tsy dia maninona tsonika saingy mbola manaitaina kely ihany raha vao manao dia tongotra lavitra zany tsy tokony mbola hivizaviza mihitsy any aloha zany ianao raha zany ka za ty tsy afaka nipetrapetraka ko fa hono lasaizangany mifaranao no midy be ny tranonay ao ka napetrany ato amiko mihitsy ny fanalahidin'ny tranonareo vao tamin'ny maraina teo fa hoe misy asa fanompoana nataondry zareo ny any amin'ny toby dia mety raha afaka pitso hariva mihitsy azy izy ho voatafodiko izay no nafarany aloha za indray nen'lay raha matoy iny ka izay ny afatra napetraniko so ihany aza fa napetrany tato amiko ny lakile any tranonareo
finikove zany dia tsy mahita asa fanimpona atao fa tsy any amin'ny toby any foany e. fa maninona kosa ry dadafara andriamanitra ane niantso azy sy naniraka azy anao asa fanimpona any ikefa ho lavako ka izay kosa ane no antom-pisinympiny kristiany eto ambony tany ry dadafara e mba hanefa sy hanatanteraka azy asa fanimpona efa natsoan'andriamanitra azy na izany aza tsy tokony atao be loatra ry faniry ry dadafara ny tenin'andriamanitra ane milaza fa tandremo ny fanimpona izay ndresinareo tao amin'ny tompo mba hataterahanao izany dia maninona ka sa misy bedy raha tsy manao ka rehefa nikena dia tsy maintsy efaina mpitiavana sy ampanetretena ry dadafara ko raha tsinonako andrera-tena amin'izany io mampalahelo aloatra ianao ry dadafara ka so dia kiala faniry mampalahelo fa tsy atany tsy aparafara fa tsy atany tsy aparafara hoana fa tsy azoko se ely zany fa omeo any lakle any tranonay andehanakody fa za io koa mbola maikaikarakara ndrasara aloha alaiko vetivety le izy e nataoko atsy anaty vatasariana tsy mantsy le lakle anareo malaky ianao fa maika ny ora sy ny androko ty me mikisaka ihany ty le lakle zay fa losako aloha no dadafara ty tsisy nininona akory fa dia nijerena teto fotsiny tsy manary efa oaka amin'izao za koa aza mbola karakara vao tonga ao an-tranoko biby fiompo koa izao tsy maintsy mbola ho fahanana ka izay le asa mandraratsy inona koa izay no ataoko anao hoe karakara miadana zay fa mazotondry eko eny ary mazotokoa ianao dia samy tahiny tompo rery dadafara misaotra an'andriamanitra fa mba nahasasalamba ihany andro any sady mba maina ny andro ary iza kory lehilahy mamikiviky be avy any an-dafitsiny ity mbola tovolahy ny fijeriko azy zany na ny fomba fitafiny aza hita mihitsy hoe fomba fitafiny olona tsy avy aty ambanivohitra mety vahiny angambika ry fa inona koa ary ny antonian'ity tovavy ity marina raha tsy jereny ambony ambany mihitsy za zany fa misy inona ry ety amiko ity Why? Ohatrany tsy vaovao amiko izany ny endrika ity tovolahy ity pôzipôziny no efa hitako mihitsy ny endriny. Jery fa na izy ary mitoditodika aty. Marina raha tsy ohatrany fantatro izany ity vehivavy ity. Taizao moa. Oe, ty ve tsy vonjy? Vonjy? Fa iza moa? Indray, tsy tadidinao tsony ve? Fa aniry zay vao tsaroko. Ay ve ifaniry ty boribory tokoa ny tany ry vonjy tsy avelan'ny andro sy ny fotoana hifankahita raha mbola sitrapon'Andriamanitra ny onany. Hita ho elaka izy izany Inona indray? Ianao ary ty lasa niova beko. Aiza koa Mba marina eza le vonjy kely taloha. Zao izy ty lasa bolangilanginy ery no lava ranjananao izany. Ry faniriko io izany dia be filaza ka. Tsy be filaza mihitsy fa milaza ny fiovahanao rery vonjy fa teza foana aloha ianao hatr'izay marina raha tsy efa mataona maromaro mihitsy zao tsika tsy niona tsony. Tsy izany aky fa tany an-drenivohitra tany foana. Hitako eto moko na le fomba fitafy aza hita mihitsy hoe nenivohitra tsy tahaka ny taloha tsony. Fa ratsy be ve? Za kosa tsy niteny an'izany nenivohitra nanaraka ny fandrosoana reny tiako lazaina ry vonjy Ay ve ka inona ro no vaovao hatr'izay tsy niona an'izay Kinona moa fa zao mbola velon'aino izao saorana an'Andriamanitra fa ny fahasoavany mbola mahatoy izao mandrakary. Marina aky izany. Fa mba inona ho any atondian'ny vonjy aty mitady an'izay mahasoa aky Fa mahasoa ahoana koa? No mahasoa itsonjovana no avy rery faniry izary ny ry izany.
Za momba hoaiza fa ao amin'ny jeso ihany dia aty ambanivohitra e. Ary ndry izany angeka dia vazivazy mihitsy Hitako izaniko. Zaho aky ny tena atondriako aty misy tany novidiako aty. Tany? Ianao a tsy izany fa mikasa amorona tetikasa momba ny fiompiana aty ambanivohitra aty za io dia izay tsy maintsy hividianako tany sady aty mba tanyrazana ihany. Hay kosako dia efa nahita tany hovidiana zany? Ie, efa nahitaka. Vao avy nijery an'ilay tany niaraka tamin'ilay tompony teo mihitsy ange za io zao e. Ay vare, tsara kosa zaniko. Ny fanamboarana ny taratasy ny fandoavana ny ambom-bola sisa ny tanterahana dia efa lasako ilay tany. Fa aiza nefa izany tany izany? Tsy ambadika kely atsika, tsy dia lavitra eto e. Kenina zany fa dia hifankahita ety an-tanàna ihany zany sikako. Hita ho aky. Ary ndry tia marina zao mba ahoana e? Zao e, zao mbola tahin'Andriamanitra zao foana na dia efa nandao azy ireo ray aman-dreniko. Tsy azoko. Fa nandao andry ahoana moa ireo ray aman-drenindry? Ka tao aorianan'izale afaka CP iny dia maty voatifitra ireo jiolona mpanamboatra dada rehefa nisy nanafika ny tranonay. Ay ve? Ary vao tamin'ny efa-bolana lasa koa ngam'izay no nahafatesany iny e. Andray aky. Inona no nahafaty azy? Kinona moa fa dia areti-po e. Dia izany no nahafaty azy. Mampalahelo aky izany fa miala tsiny aloha fa ohatry ny hoe namofota mandra ry faniry Tsy misy tsiny ka ianao aza mba tsy nahalalako. Maherezaka ery faniry tao ahoana moa fa lalana tsy maintsy andalovan'ny zanak'olombelona rehetra izany raha mbola eto amin'ity tany ity ihany koa. Marina izany e. Vahiny sy mpivahiny avokoa tsika fa tsisy hoe aritra mandrakizay eto an-tany akory. Izay no mahatany fandalovana azy Ka izay indrindra no tokony eritreretana sy andinihan-tena mandrakariva ary fonjy misy mantsy ny olona mbola variana amin'izao fiainana mandalo izao fa tsy mba mikatsaka izay isin'ny fanahany ratra izay miala eto an-tany. Izany mihitsy ry faniry Ka eo indrindra no tokony hametram-panontaniana ny tsirairay hoe efa voahomana ve ny mandrakizay ianao. Dia n'izao tsika ety an-tany izao anie ny fanomanana an'izany. Izao ihany koa tsika dia efa misafidy hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay sa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izany tokoa. Fa za angamba kely aloha handeha amin'izay ry fanirika. Indray dia tsy mba handroso any an-trano kory ve ianao ry vonjy fa nga ianao maika be? Tsy dia hoe maika fa za io mbola mikasa mangy fianakaviana e. Ararotina fa mba tonga aty ambanivohitra ihany ange tsy mety mantsy le mandalo tanàna misy havanako. Izay kosa aloha e, andrasana aloha za angoron-damba vetivety dia miaraka tsika e. Tsy maninona ka sady ho atoroko anao ihany koa ilay tany hovidiako e. Mety mihitsy izany. Fa ngaty handehanantsika ity moa le lalana makany aminareo e. Ie, tia ny lalana ka. Hita mihitsy ianao hoe efa tsy mahatadidy ny lalana makany an-tranonay intsony. Ka efa ho amatoana ny kosa nge tsy taty e. Ka izay ny hoany nanaovaka anao hoe tsy tadidinao intsony. Marina raha tsy tia ihany le lalana nandehanana keo ry faniry a. Nandehananareo taisy izany ry vonjy. Ka izay ange taty teo no nijery an'le tany hovidiako ry faniry e. Izany ve? Sady ritazantsika eto ry zao le izy. Alefa atoroko anao le izy rehefa tonga etsy alohaloha kely etsitsika. Sady koa anie efa lalantsika makany an-trano ihany. Dia aza ho aiza eto izany le tany novidianao? Hitandry e. Tia le izy. Tia izao miborina an'le tany.
sy le izy ty e dia mipaikatra ry amin'ry ohatry ny dongo-tany kely ry e hitandry io tia tany manoloana antsika ty izany ilay izy raha azoko tsara ie ahoana fahitandry azy ngezy e fa sao dia tsy tia kosa fa hafa ry vonjy a ohatray zasy le rangaha tompony azy ange vao avy nijery an'ity tany ity mihitsy teo e tia mihitsy le natorony ateo ka ny plan juridiqean'le tany azy efa mijereko dia izy mihitsy io e andriamanitro fa ahoana ary izany fa naninona tampoka teo koa ty ianao ry faniry a ohatra ny lasa saina be izany ny fahitako anao fa misy inona fa ono a ahoana iza ny anaran'ilay olona nidikananao an'ity tany ity ngaratoara no anarany a maninona tsara kifa hoe ngaratoaraka ianao koa zany fa nga fantatrao iny rangaha iny ka dadafarako any ino ry vonjy ahay ve ka tsy vomaika ary ve tsara zany e ka ny tsy azoko nge dia hoe angamo dadafara manana zo hivarotra an'io tany io fa ahoana ka lovako avy amin'ireo ray aman-dreniko io tany io ry vonjy raha tianao fantatra marina hoe ry faniry za ve dia andainga amin'izany aminao e ohatra ny tsy mahazavazava koa nge zany le dadafaranao raha izy zany e kanefa dia nilazainy tamiko fa anazy io tany io ary na ny atao tantaratasy momba an'io azy efa naseho any tamiko izy ko efa nanome toky fa misoratra aminy io tany io dia amin'ny herinandro ve sizy no miaraka any amin'ny domaine mikarakarahan'le taratasy anoratana azy amin'ny anarako andrekako ny atsasabola vidiny tany azy izany nambarako anao zany fifalasany fa ahoana koa ary izany nataony dadafary izany ary mba tsy napoziko indray zany andao mihitsy aloha tsika anaty ranoreto lamboreto any an-trano ka dia avy eo tsika isanao a miaraka makany amin'ry dadafara fa tena tsy mazava amiko mihitsy izao ndao angy anary ao ianao no mitaridalana engane mba ho tratratritsika ao an-trano ao izy mino fa mety efa tonga avy any amin'ny tompo koa izay ny mifara io tratrako tato an-trano ianao raha vola za io zao efa taiza ny tany tsy tongako hatr' izay natongavako teo tantanany izay ka tsy izany re ratoara fa tsy ampy mpiandry ny asa tany amin'ny toby dia tsy maintsy nandeha tany hainao ihany fa ny asan'andriamanitra no nataoko tany dia maninona n'izao voatongy ka androany vao vitako sady za koa angefa nanafatra tamin'ny faniry fa tsy maintsy androany a voatongy so ihany aza fantoloran'andriamanitra saina mba metraka ny lakile tany amin'ny faniry efa napopoziko ihany mantsy fa amin'ny fotoana tsy mahaeto any no atongavanao ato an-trano ka tokony mba niandry aho kosa nge ianao vao nandeha ortoara amin'ny fomba ahoana moa ny andrasako anao nefa ny asan'andriamanitra anatsony ahy maika be kosa ny akosa aloha asan'andriamanitra tsy ampandeferiko izany mihitsy fa aoko tsy dia tsy raharahinao mihitsy azy zany amin'ny mahavadinao za kosa tsy niteny an'izany fa za mpandaingana re aratoara ka izany ny fiheverako aziko dia diso hevitra mihitsy ianao raha izany tsaroa fa andriamanitra dia lohany amin'ny zavatra rehetra ka na amin'ny fotoana toy ny ahoana na ahoana no anantson'ny mpanompo mba hanao ny asany dia tsy maintsy efaina sy tanterahan'ny faran'izay aingana sinona akorin'izany eo izany akory tsy midika hoe ataoko ambany zavatra ny ankohonako fa ny fahaiza mandamina tsara no enti miady hoy ny tenin'andriamanitra eno ahy za ve moa leo doikanao eto ka ny tenin'andriamanitra koa tsy azo doifina fa tsy maintsy akatoavina ratoara roko izay koa ilay sermonina efa ho lava loatra ka ianao ihany misitona lakolosy eoko izany hoe ihany fa nanahoana ny tany an-tanina rivo tany ratoara lamina ka misaotra an'andriamanitra koa izanyko ary ny ankizy manahoana salama tsara daholo ie salama aby fa tia zanako vavy ny somary mikookoka azony mangatsiaka ny andro
ka fotoanana mihitsy ange zao andro ririnina zao e dia nanahoana izy nefa izy aloha efa tsy dia naninona tamin'izany alatany nasaiko nakany amin'ny dokotera matsisy talohany angako ny verina tatiako ay kosako fa le fianarany zareo eny amin'ny oniversité koa to hitako mazamazana ihany fahoana ratoara ka izy aveko miala vao maraina mangirany ratsy ao an-trano fa hoe mamonjy toerana hony amin'io mbola maizimaizina ny androny sady mamirifirina itsika tsy tonga ao an-trano reo raha tsy efa maizimbava vilany izany ny tena hoe rotoroto efa ho lavany an'le ankizy raha vola atao hoana fa izay le fianaranako tsy maintsy miaritra sy mikirira teo ho tafita sy hita fahombiazana ny kamo ihany eneny tsy mahazo ny tenin'Andriamanitra za indray raha vola inona koa izao nidiran'Andriamanitra amin'izany ka zava-poana ihany ny fianarana rehefa tsy akinina sy angatahana fahazotoana ary tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra raha toara izy efa nilaza fa matoki an' Jehovah mifonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao koa ny mpianatra ve te halalan'izany koa tsy raha toara fa ny mpianatra tena mivavaka sy mametraka ny fianarana eo an-tanan'Andriamanitra dia olohany mihitsy fa tsy rambony izy raha to efa nilaza fa ataoko miavaka amin'ny manompo asiny tsy manompo aho izy na izany aza mila tsitsitsiana ihany ny ainako eny nefa koa mivavaka ho azy ireo tsika mba ho ambinina sy ho salama mandrakariva izy ka izay koa ny rariny soa aniza moa rehefa tafita izy ireo fa tsy ho anazy ihany ka adala koa izy raha anao tsy rambina amin'ny fianaranako tokony mba ho tsapan'izy ireo ihany koa nge fa maty-antoka ary zareo raha mody mianatra fa tsy tena mianatra akory ny volan'iray aman-dreny lany ny fotoana very ny fahaizana tsy azo ka izany mihitsy ny nananarako an-dry zareo tany ary mba nanahoana ihany aloha ilay tongotra voafingany efa tsy naninona tsony efa tsy dia maninona firy-tsonika fa somary manaitena kely ihany raha vao manao ditongotra lavako ko maninona indray ry aloha raha hafanaina amin'ny sody fafana dia petapetahana amin'indra izany izay mihitsy angamizao nanaovako azy ity raha vola fa mafy kosa aloha ny enjerako tamin'izaho ilay voafingana iny raha azoko natao dia nitombotombohako taminy angady ilay fatona bozaka namindra anary aza dia mampomery raha toara zany izy hoe bozakako mpamingana olona fotsiny ko sa zany tokoa le hoe mandiha tany dia tsy maintsy solavako dia asa reko mitandrema fotsiny amin'ny manaraka mba tsy ho voafingana fa leo aloha ivoaboaka kely any velany andra vola otry fa andeha ho aiza sady ary tianao raha toara mba makaina fa anao inona any ary tianao ody ry dada fara ody tsy kala faniry indray ve izany miantsoantso any velany any izany raha matoa izy mihitsy izany fa aleo ampandrosonako fa anao inona ty indray ry kalan'iny mandroso fa ato izay manahoana nareo salama izay anaka fa ianao manahoana ohatray ay ve tsy ndrirery minakaty manahoana ianao salama tompoko ka mipetrapetrara aloha dia mahazo toeranareo aiza dia hijorojoro eo fotsiny fa ngatsy ato dada fara ao ambony ao izy ka fa hoana ariana koa aloha ty mahazo andrito ohatra mivinitra be izany ka misy tsy mazavazava mihitsy ny ataon'ny mivadinao ry ny fara tsy azoko fa tsy mazavazava hoana retsy adoso mihitsy aloha izy dia hifanazava eto sika ka na dia izany aza mitony ihany aloha ianao faniry tandremo ihany no fo fa avy ao ange no hivoan'ny ainy ratoara ratoaro ahoany avy aty aloha ianao fa misy ilananao aty ho avy rehefa ianao koa malaky ianao fa miandry anao ato ange retolo reto fa hoany misy inona oary fa toy manahoana dada fara atray fa tolozanao midanaka eo fotsiny raha toara fa tsy valianao ny fiaraba amin'ny faniry sady misy olona miaraka aminy ange eo ka zay ihany reto ringa ratoara fa hoany zao ino rataona aloha ty fa nga fantatry ratoara io tovolahy io ka tia namako tiany ery ny farany namarotany dada fara ny taniko inona maninona tsara vonjy ny anaran'ny tia namako ty ary nylazainy tamiko fa dada fara hono nivarotra ilay taniko etsy andafy atsimo marina ve zany ry tovolahy
Marina mihitsy zany ka, ary ny fifanarahana ara-barotra nataonay zay nge fa tsara petrapetraka avokoa ndrekako anao. Voatanikeo maraina teo mihitsy azy izy vao nitondra nijery an'le tany hovidiako, ary ny mahagaga dia milaza amiko faniry fa hoe tsy angaratoara kay hono ny tany fa lova mifanirina velan'ireo ray aman-dreniny izy io. Ndrekako ary tsy mampoziko mihitsy hoe ayve mifakafantatra kala faniry sy le vonjy fa hoana ko ary zany inona no lazaiko eto. Oratoara, fino ty loza nataonao e ha? Miteneny ianao fa tsy ao nilozanao midiridiry eo fotsiny ka tsy zany fa inona aingana ianao maimbola dia aleoko namidy ny tany fa nga io taninao no anananao fahefana mivarotra azy ka sa efa nisy nanomeanao an'io tany io koa ka tanin'ny ravololana baviko ange io ravoly so dia tsy hainareo ary zany ka ianao nge zany mitovy amin'ny mpangalatra ihany raha izany ty vavan'ny lary vonjy mba hampandrinikely ahoana ny lazainy lafa mpangalatra ka ianao tsy inona mivarotra ankerin'ny fananan'olona nefa tsy hanao akory le iziko manginy alafa tsisy raha hainy lazany vonjy rehefa azony lafotsiny ny tany da akombony ny vavy sa tsy hovidinikandray io tany io ka miala tsiny aminao ary ngaratoara fa tsy afaky nividy alatra mihitsy rehefa oatra na mahamahana ihany ange fa oatra ny misy tsy mahazavazavo zany aminao ty aika zao zany vao fantatro fa tanin'olona no amidinao amiko mifahana n'le rangalainga tsara lahatra tany zany ianao raha izanyko zany mihitsy ary raha fantatro dia ny tany amboalohany tany Antananarivo aza fa aika tsy hanao ny tany dia aleoko tsy ny vidiana mihitsy sady zay indray ny atsasabola vidin'ny tany efa lasanao ay koa efa tonga hatramin'izany izy io tena mampalahelo mihitsy ny zavatra nataonao ry dada Fara mareny mikalakely ary zay vao mazava amiko ny zavatra rehetra zavatra inona ry neny Fara hitako moa ratoara maimaika ireo any Antananarivo tamin'izy le voafingana aika ny varotra tsokotsoko an'io tany io zany na maika azy nakany ary so dia tsy tadidinao aza fa nanatitra mivatsiny ankizy koa angeny anisany natodiako tany ravoly dia nararotinao tamin'izany ny fivarotana tsokotsoko ny tanin'olona tanin'olona angany betsakany zany marina na iodika ve ianao na iodika vanana ratoara aza mandatsona ianao ary ny tsy azoko dia tamin'ny fomba hoana moa zany nahazonao ny atota taratasy momba n'io tandro faniry io ka izay koa angeny anisan'ny mahagaga ary zareo za mino fa nalainao antsokotsoko tao an-tranon'ny faniry tao zay dia ahoanao inona nefa averiko aminao indray fa andravololona ho an'ny tany fa tsy amin'ny faniry azonao ve zany ely zany fa zao noho izy ringaratoara tsy te hiditra amin'le raha-pianakavianareo aloha za fa mialatsiny indrindra ny tenako fa ny any fantatro dia na inona lazainao eo ringaratoara dia tsy netiny nataonao satria misandoka sy mivarotra tanin'olona tsy amin'ny fahamarinana ianao zany mihitsy noho izany dia azoko atao no mitory anao any amin'ny tribonaly amin'izao raharaha zao misy vonjy aza ataonao io mory fa inona ary ty lazay isea ka ianao tsy inona miziriziry tsy mety manaiky ny marina ka tsy vitan'izany fa tovavy mboty faniry io dia ambakainao sy amidinao tsokosoko fotsiny ny anjara-taniny avy amin'ny ray aman-dreniny sa tsy mba mampalahelo anao mahita azy kamboty io ringaratoara marina mihitsy zany ratoara ary tsy efa mpirimpiry moa ny tenenao an'izany fa tao tsy raharahinao mihitsy tsy azoko hoe inona mihitsy anga ny antony ankahalanao anazy io kanefa dia zanakanabavinao ihany fa tsy hoe zanakiza akory zaho ty saika finganao ilay zanak'olona ary tena pitehanao mihitsy no aviny fa ngany izy tsy nety nataoko anao na zavatra nampalahelo anao tany kory dada Fara zao reno izy ry zareo maro reo fananandravololona ka nitsiry tato an-tsaiko ny akan'ireo rehefa maty izy ny hevitra fa tsy voasoratra ravololona tamin'ny faniry ny fananany namariniko zany tamin'ny fakako tsokosoko ny taratasy-pananana tao an-tranon'ny faniry
Dadafara tsy nampoziko ary hitako izany no korotana be ilay atota taratasy momba atao anaty vata ka ianao no nisavasava tao. Izany koa angenina tonga ho nandringa sy namparary ny tongotra ry zareo hoe natao hatraotratra mifaniry tamin'ny zanakan'ilay taratasy dia rehefa rehako fa nigadona tao ambaravarana izy dia nisaoty varavarakely a. Ko maninona no tsy hitako? Ka niafy nanao tao ambadiky ny trano fivoahana rehefa iny nivoaka ny jery manodidina iny ianao dia tsy niala tao raha tsy tazako niditra tany an-trano iray ianao. Ary tsy efa nampitandrina anao moa izao tratra ihany tia marina nafenina. Mifona zareo no mitomanomany eo mifona famihako mifadisoko eo anatrehana sy eo anatrehan'Andriamanitra. Tsapako ankehitriny mifadisoko tamin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena. Zao noho izy resy mianakavy zava-dehibe rehefa nahatsapa ny fahadisoanao ianao ringara-toara fa dia fa Andriamanitra ihany koa dia mamelanao afaka amin'ny fahadisoanao rehefa tena miaiky ny eloka vitanao ianao ary indrindra manapa-kevitra ny tsy ameriny intsony ka vonona ny an'olo tena ho azy. Mahatranyizany voalaza ny vony izany za koa tsy mba mitana lelo aminao Dadafara mamelanao a. Misaotra faniry ary eto dia vonona ny iova tena an'olo tena ho an'Andriamanitra amin'izay mba olom-baovao manam-pitiavana azy sy ny afaka dia tsy ho mpamingana ny afako sy mpiarabela amiko tsony. Sady ny olona nge rehefa mbola tsy tena manana an' Jesosy dia manana toetra ratsy tia mamingampingan'izay raha toary. Ka zanga zao anao an'izany tsony raha vola eny fa nanotaranako aza dia ho afarako mihitsy mba tsy hanao an'izany fa toetra ratsy izany. Ka izay no ilazako hoe elao io toetra ratsy tia mamingampingana io fa tsy sitrapon'Andriamanitra velively izany. Tsaro fa rehefa ny olona mbola voafatotry ny filany nofo toy ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-karena ary ny fifankahalana dia miaina ao anaty aiziny izy izay kanefa dia misy farany avokoa nge ny zavadrehetra ry zareo eno ahy firifiry izao no mba mahatsapa ny tsy nety nataony ohatrany nataoko Okizay ry Dadafara irariana mba handiny tena ny tsiraray sanano mihitsy dia sanatria ve ka misy olona milaza azo kristianina nefa mbola mpamingana ny ankohonana na ny havana na ny namany ihany natolotry ny Orange. Mpamingana tantaramitoy nosoratany izao fera fanomezantsona rindra novelomy ny fifisinanja niaraka tamin'ny Rahalala sy Christophe Rabearmanana. nandray feo sy nandrindra raha teknika ary nanatontosa nanjara zafindrakoto.